mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany tsy misy sary koa izy ity fa lalao izay nitanterahana teny sabotsina mena teny skajy vetera nandresy ny semino tamin'ny sarono ray omaly izay lalao fahadimy nataon'izy ireo ka izay izy vao nivoaka nandresy nanoloana any manjaka lalao izany zay ny amin'iny fa mbola baolina kitra ihany iresaka eny amin'iny baolina kitra eny amin'iny faritra Antehiroka iny sika satria dia maroborobo ireo lalao baolina kitra lalaovin'olona 7 lalaovin'olona 5 eny amin'iny faritra iny isany tonga nanosika sy nanatrika izany faninanana izany Christian Kely izay mpilalao baolina kitra tao anatin'ny ekipa pirenena afahiny izay anisan'ny manohana mavitrika izany lalao eny amin'iny faritra Antehiroka iny izany. Mahazo vahana eny amin'ny fokotany sy eny amin'ny toerana malalaka eny amin'ny faritra maro manodidina Antananarivo eny lalao baolina kitra lalaovin'olona 7 na 9 na 5 ka ity tetsy amin'ny fokotany ny akady lalana Ambobao ity zao dia lalaovin'olona 9 mitaiza ireo tanora izay nahitana mpandray anjara divisiona voalohany nisy 2 divisiona faharoa nahitana 2 omby mifahatra any moa no atolotry ny mpikarakara ho amin'ny tony faninanana itony. Kita sana mba hiala amin'ny tanora hiala amin'ny fidorohana zava-mahadomelona sy zava-mamao izay ny tanjona aminay fikarakarana ny titolona fivoarana. Manao no fahitana roa fandraisana anjara ny tanora hatram'izao aloha dia moroborobo be da be ny mandray anjara rehefa hita fa betsaka fa tsara ilay vokatra miara-miasa trany ary tonga manohana antony baolina kitra eny amin'ny fokotany indrindra fa eny amin'ny faritra Antehiroka iny i Christian Kely izay mpilalao fahiny tao amin'ny ekipa pirenena malagasy. Raha tonga taty za tsy eto akadalalana ihany angamba no nandehanako fa hita Antehiroka tsy akanavaka mihitsy dia tonga satria tena mila fanampiana sy fiarah-miasa ilay tanora satria lasa mirenireny araka ny tenin'ny mpikarakara teo dia mila tosika izany hoe ilay tosika ampiana sy voatery hoe zarena koa fa izay mahalala tanana tsy akanavaka eto Antehiroka dia antsona manokana misy ilay tanora fa tsy ampy activité izany ny tanora eto Antehiroka. Ankoatran'izay ponina ety amin'ity faritra ity ihany ianao inona ny tena hitanao hoe tena olana ho an'ny tanora zany amin'izao fotoana izao? Terrain ny hitako olana izay ny tena hitako olana goavana resaka terrain izany hoe raha resaka ny terrain atao za sira fa mana sansany anao bola any amin'ny première division na ny deuxième division to akizy tanàna farana ny tanora dia izay fikarakarana tournoi eto Antehiroka izay atao eny amoron-dava Antehiroka eo amin'ny garazy dia ao akady ao be ditany moa filaza amin'izareo azy dia namboizan'ireny mataponina izany hoe misy omby anankiroa farafakely no tombosay amin'ireo toerana telo ireo izay omba mikarakara izay ka mbola manentana ny Antehiroka tsy akanavaka na izy na izy afaka mandray anjara ho tonga amin'ireo tournoi aziatique tsy manavaka izany hoe fokotany eto Antehiroka ihany ve izany no mandray anjara? Izany aloha fokotany Antehiroka ihany satria maro dia maro ny club eto Antehiroka dia amazanaka Antehiroka na dia aleo aloha Antehiroka ihany fa eto ary tsy ampy izany ilay activité atao dia izany aloha izay ihany mampilalao baolina kitra anao baolina kitra ihany ve izany ny tena hoe mahasoanao sa misy taranja hafa na misy hevitra hafa misy koa? Misy efa manao basket izay karakarain'ny andro atao eo amin'ny CG Ambobao dia misy koa ny asa sosialy moa izany izay mbola tsy fotoana nitenenana an'izany zao fa mbola mandeha miandalana zay efa atao atoato izay efa nisy zavatra vitana be dada kokoa zao ny sport io zao no resahana dia izay no azoko valy zao. Arak'izany dia na ireo sokady zokiny ara dia mbola mandray manjara mavitrika amin'ity faninanana ity ka mahatsiaro ireo mpiara-milalao amin'ny fahiny. Ny raha amin'ny andriamatoa Christian Kely aloha dia misy tanjona be dia be satria anisan'ny taizan'ny tanora izy na dia izy nivoaka tany ivelany ary tamin'ny klubany DSA dia nahatsiaro tena ihany koa izy nefa amin'izao fotoana izao fa mijaly no vahoaka ety amin'ny faritra dia voatery izy ary latsaka amin'izany atao hoe hitondra ny tanàna ety amin'ny faritra Antehiroka izany ary ny fanaovan'ny baolina moa eo ihany fa ny fahatsapana
fa mahatsara an'ireo tanora tena latsaka latsalavaka mihitsy izy amin'izao fotoana izao satria zay olona tonga rehefa amin'ny fitondranao dia tsy mahalala afa-tsy ny tena fa tsy mahalala an'izay sport tokony ataon'ny ekizy tanora ka nahatsara zay ary mirona saina amin'ny rangaha io amin'ny tanora apriska amin'ny tanora mba hampirobany fanatanjahantena ty amin'ny fantateroka fa dia anohana sy anaraka nieritserina amin'ny manotoraka fa nieritsery zay faritra teroka izany tanora. Araka izany dia homaromaro ny faninanana karakaraina eny amin'iny faritra Antehiroka iny tsy mikely soroka amin'izany i Christian Kely izay anisan'ny manohana faratra izany baolina kitra izany.